ny zavatra hita zany rehefa nataony fanadiadiana miora litra moa ny resahantsika fa rehefa nanao fanadiadiana izahay androany njery hoe fa firy moa zany a ny solika miala any Tomasina aterina any Mahajanga dia voalaza fa 1,600,000 litres zany fa ataoko amin'ny camion le 53 camions no miala any Mahajanga nefa ny tonga any ny voasoratra valany amin'ny système napetratsika dia 43 camions tamin'ny volana avril zany hoe nanjafina tsy hita very ny 10 camions ary zay ny tena hoe lasa misy fiatraikany any amin'ny fiainan'ny vahoaka le izy fa ny zavatra hita zany a dia misy tambazotra zay manimba sy mamotika ny jirama manimba sy mamotika ny firenena ary indrindraindrindra misy fiatraikany any vahoaka malagasy ary zay no ataoko moa hoe tsy resaky ity na iza tafiditra ao anatin'izy io tsy hoe keko mihitsy fa za mihitsy ny andray tanana ary andefa ny Bianco andefa ny Cour des comptes andefa ny olona rehetrarehetra anao ny vérification anao rehetrarehetra ary ho hitantsika eo fa zay olona rehetra voakasika eo dia tsy maintsy hiarany sazy tandrify azy ampy zay ny fampijaliana vahoaka ampy zay ny fangalarana adinony namana mpanao gazety miora mihitsiny nanontany hoe fananinina no tsy natao hatramin'izay fananinina ireo tsy nampiasaina fa hoe amin'izao fotoana izao dia hoe tsy maintsy ho vita amin'ity aloha ilay hoe herinaratra efa nanaovana inony ity izy tamtamma be fa iodina io ao anatina sehatra maro isan-karazany sy ny hoe inona lay tena vahaolana tonga dia azo ampiasaina zay ngena andretra lavergaetany andrasan'ny olona fa tsy le hoe any amin'ny anomboka any amin'ny taona 920 sy any amin'ny faraparany taona 920 tsika ampiasan'le 100 mégawatt mbola hely zany ory mpitondra le marary zao aloha zao zany eritserentsika hoe misy tsy le marary le teo fa le marary ny vahoaka malagasy rehetra le 30 tapitrisa am'le resaka mombana herinaratra io resahany io hoe marary le vahoaka malagasy am'le herinaratra mbola iandro ve zany tsika any an'le farany taona amin'ity taona ity aloha le hoe mbola efa misy irika kely ampiasaina dia manomboka eo indray dia le amin'ny herin'ny taona toy izao volana jona izao mihitsiny vo isindray le fampitomboana izany amin'ny alalan'ilay herin'ny masoandro azo avy amin'ireo panneau solaire maro isan-karazany izany hoe tiana horesahana zany le zavatra le tena le anio satria zay le izy nareo zao rehefa midina ifotony mamaly alasahirana diozy nareo efa nitondra le tsinjo sy le tosika eo zay dia tonga dia zaraina dia milahatra le olona ity zavatra ity le tena le fiarina mihitsy ny herim-pitondra ny tena mara potika avokoa ny fiarina aza averina tsony ho anareo zay mitondra leo mahafantatra tsara ny fahorim-bahoaka mahafantatra nareo fa ararotinareo le izy zay nge zava-misy ararotinareo amin'ny zavatra hafa le izy fa raha tena mahatsapy anareo dia tonga dia avy hatrany inona raha zao ny tsy nantaniny namana mpanao gazety tamin'iny hoe Andriamatoa mpitondra naninny ianao voaka teny Ambomanambola rehefa niteny ianao tamin'ny 30 volana oktobra taona 2024 hoe tsy voaka ato raha tsy mahita vahaolana naninny ianao voaka ina sa zavatra rehetrarehetra za zany fa mahofao eto amin'ny tany sy ny firenena izany hoe isorana aloha za kosa aloha dia misaotra hoe efa mba misy ezaka zany ay kosa ka efa misy ezaka ao ambadika ao fa tsy hoe tsika akorony dia be dia be manko ny tena nareo ankolany hoe dia manohatra abitolo tsy manohatra zay re olona fa mampahatsiasy miteny ny zavatra zay ataon'ny mpitondra dia mamakafaka amin'iny tsy mivoana tsy zavatra nyteneniny dia tsy mivoana ao anatin'ny famakafakany iny izahay ny amin'ny resaka mombana herinaratra izay atao eto amintsika aza resahana mihitsy ny aloha za zao raha iverina kely tsika any amin'ny resaka momban'ny von'olona teto sy ny maro isan-karazany nisy anie tany amin'ny faritry vohiposana namany izay le nisy le fitsaram-bahoaka ny fakomaly iny olona 5 maty le ray mpianakaviana dia nanaradiny olona dia sendra nanita olona anaky 5 mifanehitra taminy reo ny aran'leo ataovy aloha ny fanadiadiana makasika izany aiza zao le fanadiadiana ihany koa andrea tsy lavergaetan von'olona io resahako io
lay mpivady nanasa namonombo maro tao akiala mavony izy mivady anie latsaka ny ainy pozina ny nina natao koa iny satria vo niainga teo am'le tokantrano de fa latsaka ny ain'le ramatoa tsy tonga tany amin'ny hôpitaly tany fianaratsoa de tapitra ny ain'le ranga ny mpanampy tao an-trano maty ihany ko aiza ny fanadiadina makasika ain'ireny aiza ny fanadiadina nisy alay ohatra matsiaro ny vagon moramanga satria nisy iny tany anjozoro be le nampidirina tao anatin'le tokantrano le olona roa am'y telopolo de nitorana aiza zao reny fanadi zany mila fatarina avokoa hoe misy fanadiadina tokony isokatra eto de rehefa misokatra le izy efa nataonareo de efa nivoasambotra tao de iza no voaeloko atao anatin'izay de iza no nafana de iza no voatohitohana tao anatin'izay fa le tsika matso misy hoe anao iny zao de efa naverina foana ary ain'ny mpitondra mihitsy le fanasazina faran'izay enjana tsy tsitsina mihitsy karaha ty zany anao zany nitratra ao anatiny de ahoana de aniraka ny reo le zay manao zao nge ndre tsy laverika etana lasa saiko amaneritretra hoe misolika ozy izy ateriny fiara be makamy mahajanga telo ambe efapolo ny folo am'ireo izy tsy tonga any fa iza mitondra eto aloha very andalana very andalana mitetevy izy de folo camion be zao nareraka za mianiany an'le vahoaka aiza koa misy hoe foloka sy terina be tena mitondra solika aveo makany mahajanga folo raha ohatra hoe sanatry avy zany hoe mitete tsy maintsy hita le aty arinany zany hoe iny fa ary ahoana ary ty solika etra amin'ny tena miparitakerany aby fa le izy zany efa izy ne zany zay le tena enikonomaly teto hoe raha vao misy olona voasaringitra an'le fitondram-panjakana tsy misokatra io fanadiadina io fa raha vao tsy misy mihitsiny io misokatra io ary vita hatramin'ny farany de io zo matoa tsy misy mihitsiny hoe andriatsila vergaetan raha manatsoiando na marjona ratiny ny andeha hitondra n'izany solika izany le izy tsy ohatrany hoe parasy de anaty patalohana anaty akanjo any de tsy hita fa zavatra miariary io ary io raha mbola afeninarany mbola misy fofona ane gazoala sy ny essence maninona le izy ny hoe folo camion be zo mampalahelo ary le za aloha miara-manaiky kosa le am'le hoe ny suspension eny ambodivona zay efa tamin'ny 1980 efa ela eny mila avozina zany am'le daty le daty efa navoaka reny kosa aloha tena efa ina moa le filazany lefa losy tao izy ny tanora am'izao fotoana izao de nareo zao ny eo atsarao arany be de be ny teneny teo ohatrany ambomanambola ambodivona sy ny maro isaka misy anakefatra izy teo atsarao am'izay zany lay fomba rehetra aza mieritreritra mihitsy hoe manafatra etaninareo tsy azo vakina 17 taonina ny tatezany eto amintsika nefa ny tsy mazaka afatry ny 10 taona inona ny ilaina liza de tsy laverika eta le izy mbola tonga de installe eo zany izy ao Tomasina de tonga de io zany nitariana ny herinaratra rehetra le hoe iraisana tambazotra iraisana Tananarivo ary azo atao hoe Tananarivo fotsiny fa itambajotra iraisan'ny Madagasikara sy mifaritra eny eto amintsika fa tsy Antananarivo rery Madagasikara de misy ihany koa ny sehatra maro isan-karazany ao anatin'izay hoe nisy fahampitehana le teny amin'ny faritra Atsimondrano de be rehefa hoe ahodina ny herinaratra amina toerana maro isan-karazany de be no tsy misitraka rehefa mama za zao mahita ny mpitondra fa miteny izy hoe tamin'ny firora alina foana zay vao misaraka amin'ny tale général mifakahazo aloha ve ny resaka eo zao tsika mifakahazo aloha ve ny resaka sola ka le mpandika teny any am'le tena marary mihitsy no tenen'lay israelianina zay miady be koa Israely sy Iran am'izao fotoana izao sola any am'le tena le zavatra le tsy mifakazahoana le mpandika teny io tiako resahany io le hoe manindrona ohatra zany hoe manindrona le mpitondra mihitsy lay tale général hoe tsy misy ohatra ny anaty hoe tsy misy vahaolana io Andriamatofilo fa ny zavatra ataonareo raha ity no manaintaina de aty no mivoto manindrona le fitondram-panjakana de le mpandika teny zany manasoaso mialatsiny aloha fa zay ny andraisako anazy za io hoe fa de tsy mahay teny anglisy gale ka le izy matsy misy zavatra be de be eo le tena le voro mihitsy ndrareo de tena eo foana le hitatsika teny za zao le nahita teny ambo manambola mihitsy ny tena hoe io le mpandika teny
de sao de tokony mba misy koa andriamato mpitondra mba misy mpandika tiany anao manokana mba tsy diso re mba tsy ho diso le tena teny tatitra vilana zany tsika manko samy maka lay fomba fandraisantsika anazy lay resaka raha ny zavatra iteny zao tsika hoe nisy in'le zavatra iny zao nisy an'le fanapozinana iny de ny fandraisa jereo tsara ny fandraisan'le vahoaka malagasy samy nanana ny fandraisany anazy nefa ny teny malagasy ny ampiasaina ao anatin'ny ray volan'ny teny malagasy isika teny malagasy zao ny ampiasaina fa jereo ny fandraisan'ny olona anazy samy nanana ny zoro nandraisan'le olona anazy de eritrereto le teny samy manana ny zoro koa andraisan'ny olona anazy jereo tsarany a tsy misy diso mihitsy nyfantikana nataon'ny mpandika teny frantsay tamin'ny filoha Donald Trump tamin'ny feonana tamin'ny Macron hoe rehefa miresaka ao izy amin'ny filoham-pirenena amerikana io de tsy azo lay filoham-pirenena Macron le fasefasy tamin'le G7 io tsy azo le filoham-pirenena frantsay mihitsiny ny zavatra tiako resahana fa ohatrany tsy haiko na le mpandika teny ny diso na izy mihitsy mini tsy miraraly de mivoaka moa izy ary io efa naveriny indroa io hoe tamin'ny fahafatesan'ny papa efa nailika izy hoe anao tsy nahazo resaka foana de ohatra zao foana de iny koa mbola misy G7 de ohatra miverina ny tiako resahana ao anatin'izay fantikana teny zay aloha re olona raha ohatra ka misy an'izay de misy an'le ao anatina tokony mitondra ino ny teknôlôjia avo leny te misy an'le traduction io de alefa eo le teny de misy efa voadika nety tonga de ito eo zany marina tsara izy am'izay fotoana tiny tena marina fa le zava eritrereto andriatsy lavergaeta raha izazo ny teny lavabe zay zao adika amin'ny teny anglisy na ohatran'izany misy latsaka eo anelanyelany eo misy tsy voateny tsy voadikany eo anelanyelany eo fa aza mieritreritra isika hoe ny zavatra zay nyteneniny de ho marina avokoa manana fahaiza-manao ny malagasy eo amin'ny sehatra momba ny fanarenana any resaka mombana an'io jiramaty io be de be manko ny olo nareo very maro jona te ho samborona sa inona fa tsy mahazo miteny zany jiramaty zany ny jiramaty re olona de averiko ihany fa jiramaty io mirehatra izy de rehefa mirehatra kelikely eo adindray adindroa de maty kinary zany tsy jiramaty ve fa hafa mihitsy noa lay nitondra tam'izany hoe sitraka isika neny misy vanim-potoana teo anelanelan'ny repoblika voalohany hatram'izao rehefa nisitraka tsika tamin'ny 4 tamin'ny 4 ny fandimby teo ny mpitondra ny sitraka indray tsika tamin'ny 2 tamin'ny 4 de iantsika ty alavitra be tamin'ny andron'ny filoha rajonary mampianina hery marsial ny sitraka herinaratra tsika tamin'ny 20 tamin'ny 4 zany eninora zany tsika tsy misitraka am'izao fotoana zao tsika mifamadika roa amin'ny 4 raha isy zay sitrahatsika raha isy oa am'izay rehefa miverina le izy de be daholo ny zavatra simba anatina tokantrano tsirara ihany maro be re olona tsy afaka manao asa tanana ntsony ohatra mpanao volo mpanao soudure tena mikaikaiky io fivelomany ianareo rehefa ny tsy voava izay olan'izay andriatsy lavergaetan zava-dehibe ny resaka mombana herinaratra zay tena marary mivahoaka malagasy oui izay mihitsy ny tena tiako resana voalohany indrindra aloha miarahaba-ny marjona somary efa mandeha moa ny filinina de mandeha ihany koa ny resaka mandeha ny fanazavana satria de miatra manaina ity ataontsika hoe fahatapahan'ny herinaratra sy ny olany herinaratra eto Madagasikara ity araky ny voalazanao teo hoe am'izao fotoana de ny ora andehanany indray no mora kokoa no manisa azy toy zay le manisan'le ora fahatapahana miasa lohabe anao am'le ora fahatapahana fa le ora andehanany mora tadity hoe androany izy zao mba nandeha adiny roa ny zavatra tsikaritra aloha voalohany indrindra tsy haiko ny tany aminareo fa ny taty aminay amin'iny partie nandranomena sy ambobao iny tsy tapaka ny jiro rehefa hiresaka sy hitafa amin'ny vahoaka malagasy i Andry Rajoelina zany zay aloha zavatra nisy somaly na andeha ny herinaratra ary mino fa voavita le izy de voavita le izy nanomboka indray fa nakaiza le labozia teo izay le zavatra nisy tamin'ny reny omaly ireny ny zavatra nisy ihany koa moa araky ny teneny Marjona teo de eo zany mampametra-panontaniana hoe atraiza marina moa zany ny fomba fijery io zany tokony mba mamalagasy ny malagasy maha hoe olona
mba tokony isy ihany koa zany ataontsika hoe ataontsika karazana hoe hena maso zany na ataontsika hoe misy ihany koa ny fomba fiteny rehefa tsy arahambelatsy e fa le zavatra hita zany omaly de hoe misy le fahavononana seho an'le filoha fa izay fahavononana zay a raha ny fahitako azy tsy arahanasa rehefa io moa efa verimberiko matetikety hoe rehefa miseho vahoaka zany misy olona karazana ohatry zany rehefa miseho vahoaka izy a de lasa miova ho azy ny fomba fijeriny ao anatin'ilay izy a de lasa ohatrany hoe mampanantena ary zany zavatra tsikarytsika amin'ny mpitona fanjakana atsika rehefa miseho vahoaka naiza naiza de mahita jereo ange misy an'izany hoe misy zavatra tsy mifankahazo ao e satria ny ministry ny fitantanam-bola zao a ministry ny toe-karena ny laza fa tam'ilay 11 millions de dollars fa ho apetraka ao fanatsarana ny toe-karen'ny Madagasikara ilay vola zany hoe fa misy sorodalana ao a napetraka rehefa misy sorodalana napetraka ihany koa nakatoavan'ilay banky iraisam-pirenena nanome an'ilay vola fomba fijery zany a za kory tsy hoe pahay toe-karena fa misy zay ny zavatra misy a tsy maintsy manaraka an'izay tsika alohany ankatoavana sy anomezany zareo a an'ilay vola hoe ireto ny ahafahana tampotampoka eo nefa ilay filoha de miteny hoe tsy azoko tia n'io vola io fa ametrahantsika nyrety parc solaire ireto a hamahana ny olany ty delestage ity hitatsika araka izany fa misy zavatra mifanohatra ao zany e hoe rehefa efa izay ve le zavatra nisy sa rehefa teo ambony plateau a sur plateau andrasan'ny rehetrarehetra miseho vahoaka de lasa miteny a ohatr' zany hitatsika araka izany raha zay zavatra nisy tao anatin'ilay izy raha ny fanazavany aloha de maromaro araky ny tenen'ny Marijona teo hoe anisan'ny tena nanaitra ny olona ary mampametra-panontaniana hoe ahoana moa ny ampanjavona zany ataontsika hoe camion hitondra solika ho any Mahajanga izany camion folo ho an'ny volana aprily izy teo raha tsy diso a talohan'izay ihany koa nefany a mbola voalaza ihany koa fa nisy eo amin'ny camion 5 sy 9 izy iny 2 volana zany a eo amin'ny 20 camion eo zany a ilay solika nanjavona eo ihany koa lay voalaza fa apetraka le panneau solaire tao Mahajanga iny moa le efa nametrahana vato fototra izy iny nakisaka toerana nisy fotoana aza hoa tena teny amin'ny anteny meram-pirenena tamin'ireny fasafasy reny ny solo-bava-bahoaka zao no miteny hoe tsy ao Mahajanga intsony a ireo a panneau solaire ireo